misy mitady na Jesosy nomianga nomiangany araso izy namety ampiatranoy misy mitady anao azafa misy mitady na Jesosy nomianga nomiangany araso izy namety ampiatranoy tsy dimana mandereneto janavaditra mamiandrana manonatra fo idirany ao kaza de manjenandrola minimikipy favatotio ilamianga favatotio misy mitady anao azafa misy mitady na Jesosy nomianga nomiangany araso izy namety ampiatranoy misy mitady anao azafa misy mitady na Jesosy nomianga nomiangany araso izy namety ampiatranoy anio alahady fa 30 volana jolay 2024 alahady farany sahady amin'ity volana jolay volana fahafito amin'ity taona 2024 ity dia faly miarabantsika rehetra amin'ity maraina vaovao ity ary faly manokana ihany koa miarahaba ny sampana GAETAM izay mankalaza ny fotoam-bokatra ary anio dia nataon'izy ireo ho ivo ny fankalazana ny 20 taona nijoroany izany sampana izany. Hoy soratra masina hoe Jehova dia akaikin'izay rehetra miantso azy dia izay miantso azy marina tokoa. Efa eo akaikintsika rehetra ny tompo ankehitriny koa andeha hanome voninahitra azy sika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya! Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Enky voninahiny tany rehetra. Amen. Anisantsika ny fiderana an'Andriamanitra dia andeha hovakintsika ny tantara voalohany. Tantara voalohany toko 912. Vakina ny 9 ka hatramin'ny 412.
any amin'ny pejy 423 any amin'ny testamenta taloha raha mitovy endrika amin'ny baiboliko ny baibolinao. Tantara voalohany toko 9 andiny fahavaloko hatramin'ny 7 ary rehefa avy eo amin'ny Fotoam-bokatra ihany moa dia ho iraintsika ny antema 9. Rehefa hita izany dia andeha ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahan'i Jehova miantsoa ny anarany, ampahafantary ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy fahagagana rehetra ataony, atao voreharehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova, mitadiavan' Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany, mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Ianareo taranak'Israely mpanompony, ianareo olom-boafidy ny taranak'i Jakoba, Jehova izy no andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen.
iondrika ivavaka isika tompo. Voninahitra tokoa no atolotra ianao. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra. Ilay masina indrindra iankofa ny lohalika rehetra sy hideran'ny lela rehetra. Fa tomponay ianao, mpanjakanay ianao, omenay voninahitra eram-po, eran-tsaina, eram-pana. Satria tsaronay tokoa Andriamanitra, fa lehibe dia lehibe ny fitiavanao. Ary mahagaga loatra aminay ny asanao Andriamanitra. Ary izany no ireharehana ny anaranao Jesosy. Ataonay ho rehare ny anaranao satria raha natory izahay tao anatin'iny alina maizina mangina iny, nanjaka ny mpanjaka ny fahamazinana an'izany alina izany, fa nataonao natory izahay tsirairay avy. Ary dia no hamarinao ny teninao fa ianao tsy mba natory, ianao tsy mba rendrehana, fa nijery anay tsirairay avy, dia nisahirana taminay tsirairay avy, namadibadika anay teo am-pandriana teo Jesosy, naniraka ny anjelinao sy ny miaramilanao, hijery izay tsy salama ny vatanay, hikarakarana hatramin'ny singam-bolo singa-tselana andrafitra amin'ny vatanay. Dia no tonga ny maraina vaovao, dia no tsofinao ny fofonaina mahavelona indray izay. Dia velona ary nietsika satria ianao no nampietsika anay. Rehefa nahiratray ny masonay dia faly ery izahay, fa maraina ny andro ary dia indreto izahay. Ilay notantaninao avy any amin'ny sisiny, ilay ny tananao ankavanana mihitsy no natsotranao, nampiazakazaka anay teny an-dalana rehetrarehetra teny, na tamin'ny alalan'ny bus izany, na tamin'ny alalan'ny moto izany, na tamin'ny alalan'ny dian-tongotra izany, dia niaro anay mihitsy ny ianao. Ary tonga soamantsara eto amin'ny tempolonao masina izay, araka ny teninao hoe izao olona noforoniko rehetra izao dia hanambara ny fiderana. Ka na dia tsy mahay tahaka ny fomba nareo any amin'ny lanitry ny lanitra ho any azahay, vokatry ny fonay kosa Tompo ny fiderananao. Atolotra ianao manao hoe masina, masina, masina Jehova Tompony maro, eniky ny voninay ny tany rehetra. Amen. Mipetraka ny Fiangonana. Amin'izao fotoam-bokatry ny sampana GAETAM izao dia ezahana ny mampakatra ireo ray aman-dreny nivoaka tao amin'izany sampana izany. Ka hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika androany dia ny pasteur Iraka Lako Rasoa Manana, izay sampana GAETAM iringiriny. Ary mbola ao mandraka ankehitriny dia mialohan'ny hitondrany ny tenin'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny hira faha-efapolo amin'ny fihirana fifoazana, 5 voalohany ihany ry fanahy masina ao ambony. Ry fanahy masina ao ambony, iraky Jesosy Tompo, Hosea Isaya, ty velonavo,
vavatsika ty fanamasiny manatry izao fotoana izao atoevana iatsona ny anaranao atoevana iaonanay aminao afotoana mamo andrenesana ny feonao tompo ampangeny ny tabatabany izao tontolo izao ampangeny ny tabatabany anatinay ny asan'ny devoly ny asan'ny fantany ny asan'ny maizina dia efa mitidina tsy anakevitsy anam-pahefany eto fafananao ny amin'njapatra anapatra sy petratra anatinay Kristy Jesosy io mitenena dia inty aho vonona mandrakariva anatantevaka ny baikonao hitondra ny afatrao fa namasinao mitenena aminay amen. Ampifaliana ny agnabanantsika tsirairay aby natratra izao fotoana izao ho amintsika rehetra ny fiadanan'i Kristy Jesosy sy ny famondrampon'Andriamanitra avy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina miarabany sampana GAETAM manokana natratra ny fotoam-bokatra ary mankalaza ny 20 taona ao anatin'ny ivon'ny fankalazana ny 20 taona isika izao fiadanan'ny tompony hiasa ao anatin'izany rehetra izany. Ny afatry ny tompo izay hoentina amintsika dia ny teny izay efa nivakitsika tany am-piandohany tao anatin'ny fandaminana sy ny fotoam-pivoen'ny kometin'ny 20 taona na kavay GAETAM dia ny teny ray mandray ny teo hoe mba hapetraka aminao ny toviteny amin'ny 7 satria mbola misy andraikitra tsy maintsy raisina ny amin'ny fitandremana sy ny asa mavo dia mila mivavaka mafy dia injery ny teny faneva atao voreave ianareo ny anarany masina dia izay teny vakitsika tamin'ny voalohany no veritsika vakina fa ho atombotsika ny andeny faefatra ka hatramin'ny 710 tantara voalohany toko 410 andeny faefatra ka hatramin'ny 710 tantara voalohany toko 410 andeny faefatra ka hatramin'ny 710 andeha isika hiavaka maky amin'ny feo mafy toy ny ampilaminana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny levita sasany no tendreny Davida ho mpanao fotoam-pivavahana eo anatrehan'ny fiaran'i Jehovah mankalaza isaotra ary ideran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely asafany lohany ary Zakariny manarakaraka Jehiela sy Matitia sy Eliaba sy Benaia sy Ebededoma ary Jehiela no nitendry ny valizy sy ny lokanga fa safany nampaneniny mpantsona kosa mitsoka ny trompetra mandrakariva eo alohan'ny fiara mifaneken'Andriamanitra tamin'izany andro izany no voalohany nanendreny Davida ny Asafa sy ngalany ideran'i Jehovah mideran'i Jehovah miantsoa ny anarany ampafantary ny firenena ny asany mirao azy mankalazany saintsainy mifagagana rehetra taona ianareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah tediavan'i Jehovah sy ny heviny ka tsao mandrakariva ny tavany mahatsiarova ny asa magaga izay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ianareo taranak'Israely mpanompony ianareo olom-boafidy ny taranak'i Jakoba Jehovah izy no Andriamanitsika manevana ny tany rehetra ny fitsarany amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen. Davida no nanoratra ny salamo nanoratra ny fiderana nangalana ny teny faneva ny 20 taona ny sampana GAETAM izay entina hitondrana fampahirezana ho antsika amin'izao marain'izao. Davida mpanjaka rehefa
tafatoetra teo amin'ny fanjakany. Rehefa nipetraka teo amin'ny sezefendrianany na resany fahavaliny manodidina, da rehefa tafatoetra teo amin'ny toerany Davida mpanjaka, rehefa avy napakatra ny fiara mifanekeny Jehova tao amin'ny toerany tokony misiny, dia nampiantso ny levita sy ny mpisovina sy ny vahoaka izy, dia nanendry avy dia nanao salamo fidevana. Va ny zavatra ny lalovan'ny Davida dia anisan'ny zavatra sarotra, lalatsarotra ny lalovany. Fantatsika ny tantara amin'ny Baiboly nandreseny ny Goliata, ny fofony Saoly azy ho faty, nandehanany renireny tany anefitra, niady. Ary rehefa maty Saoly, dia nangataka tamin'ny tompo izy aiza amin'ny tanàna ny Joda ny toetra sy anjaka. Dia tany Hebrona izy nanjaka 7 taona sy 9 mbolana. Zay vao nanjaka tamin'ny fanjakana Israely rehetra, dia rehefa tafatoetra ny fanjakana dia nidera sy nankalaza ny tompo Davida, avy niantso ny levita rehetra izy sy ny mpisovina, avy nanomboka nanendry sy nandamina ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Satria tao anatin'ny 10 taona 20 taona izy niatrika ady mahevy. Nisy fotoana avy izy nody adala ohatra ny olona adala tany amin'ny tanin'ny Filistina mba hamonjena ny ainy. Fa rehefa tonga tao amin'ny toeram-boninahiny kosa izy, dia natsiaro an' Jehova ilay nitantana azy, dia namorona salamo be dehibe. Natsiaro ny hoe Jehova ny mpiandry aty tsy hanan-java-mahovy haitsika ny salamo 3:20. Avy namakivaky lalan-tsarotra Davida, dia idevan'Andriamanitra amin'izay natsiaro ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Riavana malala amin'ny tompo, fiangonantsika 20 taona mahevy. Ny sampana GAETAM mankalaza ny 20 taona. Mitodika amin'ny ireo sampana mahafinaritra ireo, manao akanjo fotsifotsy. Tao anatin'izay 20 taona izay nanahoana ny lalana ny diavinao tao anatin'ny sampana. Misy amin'izy ireo mbola zaza taty aviana, fa maro ireo niara-nidina avy any ambony nanangana izany sampana izany. Fa tao anatin'ny antisarotra, mampiasa saina, ahoana ny atanterahana ny asan'Andriamanitra, nidina teto tsy nitondra ninina. Zéro ariary sampana, tsisy fitaovana. Raha andeha hanao asa fitoriana ny filazantsavana tafika masina, mampiasa saina ny broskomity tamin'izany, manahoana ny fampitaovana raha andeha isika. Nefa mibaiko ny Jesosy tsy maintsy mandeha. Inona ny fampitaovana, inona ny zavatra mety ilaina aty amin'ny 20 taona aty aoriana, efa tsy le olana tany amin'ny 20 taona tsony ny atsehany. Fa raha le mbola olana tany amin'ny 20 taona ny vahana ankehitriny, dia mila mandinga sy mihevitrevitra. Fa lalan'ny sarotra nefa nidiavina tao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Na ny fiangonana na ianao tao anatin'izay 20 taona izay, tonga eto isika, ny fiangonana efa vita fitokanana. Efa tsy le olana tany ampiandohana trony no atrehana fa zavatra hafa. Fa raha le mbola olana ho tamin'ny voalohany ihany, dia mandinidy dia mihevitrevitra. Raha vao nanomboka nandray an'i Jesosy sika, dia nisy zavatra natrehana tao. Maro ny vahoaka tany fianakaviana, maro ny tsy mahazo miditra mpasan-drazana satria tsy mamadika, maro ny tsy nandovo satria nandeha mivavaka tamin'ny FPVM. Fa rehefa nanamadian'i Jesosy namakivaky lalan-tsarotra, ny olona nanendrika ny nanantona rehefa avy eo. Ireo olona izay nanendrika sy nanamatra ny nanantona hoe zay hanamadianareo fa misy Andriamanitra ao aminareo. Viavana. Tadidio ny fotoana voalohany nandraisana ho an'i Jesosy.
nanahoana ny lalana ny diavinao mandra-patonga ny anio afaka andeha hidevan'andriamanitra ve tsika tonga eto afaka ankalazan'andriamanitra ve tsika tonga amin'izao fotoan'izao sa mbola toloko ny ainganao tanretrany ka andeha hitomany eto fiangonana zavitra ny lalana ny diavina fa zao anefa ny tenin'ny tompo hoe tsy hafoina andao anao a rehefa tena mifikitra amin'andriamanitra isika dia hitanao ny tanan'ny tompo mitsotra sy miasa aminao fanjavanao ny mieritreritra sy mandray lesona anatin'izao fotoan'izao ny hoe avy aiza ianao dia manahoana ankehitriny manahoana no avy fa Davida dia nandamina ny fanampom-pivavahana ny dema sy nankalazan'andriamanitra izy dia nangony ny olona ny mpisovina sy ny levita dia notendreny amin'ny andrara fanompony nanomboka teo vao nanomboka nandamina ny fanampom-pivavahany Davida misy ny tendrena iva misy ny tendrena hitendry misy ny mpiandry varavavana samy manana ny anjara fanompony amintsika tonga eto fantatrao ve ny anjara fanomponao efa voavayanao ve le anjara tokony anatantevanao ny asan'Andriamanitra be dehibe ny sampana ato anatin'ny Fiangonana Taninanandrano fa anisan'ny mpino anisan'ny population dia vitsy ny sampany raha ampitahaina amin'isan'ny mpino nisan'ny anatin'ny sampana dia vitsy ny mpikambany anatin'ny sampana fa ny akapetrahantsika tonga eto sampana mpino tsotra nisy fotoana nandray dinika namana zandry ny ankonana rehetra anatin'ny sampana manana anjara mpampianatra sekolelady manana anjara mbola manana andraikitra ny zanaka ampelezana rehefa nandray dinika sy nampahery dia ianao zao sampanenina mbola mpinotsotra paster fifotoana ianao zao ny nandray fanasan'ny tompo fifotoana eno ny nantsony mbola sy mbola nanao dingana zao dia lalana anankiray amen'ny tompo vahaolana ao anao ny alanao ny sampana tsotra makany amin'ny sampana hafa sampana velona ao anatin'ny fiangonana sy amalinao ny antson'ny tompo idivanao anatin'ny sahany asan'ny fifoaza fa raha anatin'ny sosiete lehibe ianao ny antsona tsy namokatra anao anatin'ny taona vitsivitsy vaovaoka ianao fa ao amin'i Jesosy mananatra izy mapepaka izy misy fotoana izy mikapoka ka raha tonga eto sika ankehitriny ao amin'ny antoko inona ny misy anao anatin'ny fiangonana tsy atoko politika so dia ny zavazava ina indray sika ao anatin'ny vondrona inona ny misy anao anatin'ny fiangonana sampana inona ny misy anao efa namaly ny antson'i Jesosy ve anao tao anatony antso sa ny ao atsona dia tsy namaly fa tonga mivavaka foana tonga foana mameno ny fiangonana miaraka amin'Andriamanitra fa misy asa ao ambadika ao miandrenao fa raha mbola mijanona mahasampana mpinotsotra tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy mahita an'izany fitahiana tsy mahita tena asa lehibe nao fa rehefa mandeha ianao manao asa fitovina filazantsara na toko hoe mitsidika fotsiny azy ny fiangonana FPVM any ambanivohitra misy ianao rehefa fantatrao ny ainan'ny olona any miova ianao misy zavatra miova any aminao any isika eto manovo manana tombony misy mahay aman-dreny maro mbola ao angay aman-dreny lehibe mahazo tombony fa izay tombony izay ataonao azy sao dia tehizinao any am-paosy
fa tsy mba zavainao any am'ireo namana ny ivelany reo avatsika ny mba mivohatra rehefa nanao tafika masina niavaka amin'ireo sampana reo mitenako tao anatin'ny 7 taona 8 taona teo tsy afaka niavaka intsony no ny asan'ny tompo sy ny fanendren'i Jesosy fa rehefa tena nandeha tany farafangany izay tamin'izay tsy tadidiko taona 5 dia aveo mbola nandeha tany ambanivohitra lavitra rehefa nahita ny ainan'ny olona tany nahita ny zavatra ny ainan'ilay tompony andraikitra tany saika ny akanjo tety akoditra sisa ny netikonody dia ny baiboly fa nampiandry tsy nanana baiboly fa ny baiboly le pastoera efa ohatra zany io baiboly io efa avo efatreny ny abeany amin'ilay mitsaka rano fa isika eto afaka manana mividy baiboly manafahafahana fa rehefa mahita an'ireo namantsika ray amandray ny ivaka mpitandrana mpiandry dia konina any ambanivohitra any anao any lavitra any mahonena sy mampitomany fa tsy miala amin'i Jesosy fa na misy rivo-doza na misy inona dia mitoetra ao amin'i Jesosy ianao no mahazo finono endeo anao atafika masina fa ianao no miova avany mitombo ny finonao avany rehefa nataony asa-pifoaza vonjoro ny mpiandry avy natonga saina za lo tonga saina nandeha ny teny tsy haiko ny namako vonjoro le mpiandry vehivavy anankiray tonga dia nekarampoka le demoniaka nisy mpampianatra tao ny avaka taminay nisy namana maromaro vavao ny vavaka le mpanompon'Andriamanitra dia le darampoka tsy vitany hafanampomisehoseho le hevin'Andriamanitra any anatinao fa finonao anaty hitan'ilay devoly hoe misy hevin'Andriamanitra tonga dia vesy ny fahavalo mitombo ny finonao avany ay afaka manao asa lehibe ay afaka manao zavatra rehefa miavaka amin'i Jesosy fa tsy variana fotsiny mipetraka fa raha mipetraka foana ao am-piangonana tsy mitoetra tsy mandeha fa mitoetra foana nitovy ny telefona savizena ela be rehefa savizena ela be ny telefona manino botsina ny batery rehefa mibotsina ny batery dia manimba écran dia mitsovaka ozy ny ankizy misy ny akristianina mibotsina fotsiny tonga foana ny vavaka maraina taondro ao iva fa tsy mandeha mizava mitokony filazantsava tsy mahita n'ilay asan'Andriamanitra ny ivelany dinany ataony botsina atao am-piangonana manakina ny zava-misy mitsikema ny zavatra mivoaka atao anatin'ny fiangonana ny ataony fa tsy mahita ilay voninahitr'Andriamanitra tsy mahita ilay asa miantra ny ivelany any ka raha vao misy zavatra ambava dia tsy mijery ny tompo fa mijery ilay olona manambava dia tsy voaray ny afatra tsy hitany fandaminana mitondra fiangonana io manahirana fitandremana telo izay naneleny Jesosy anay nalefa ny loha sy tazy niavaka tamin'ny sampana anisan'ny mpitandrana voaka tao anatin'ny sampana GAETAM ary somary safotra voadavavoaka tao somary nisy fampiresahana mahavitra fa ngay amandray ny teny hoe enao ilain'i Jesosy amin'izay hitondra fiangonana mbola ny salasala fa rehefa izy ny teny tsy maintsy dia nandeha aloha fidy volana tao tany Atsivabe rehefa vany ampy izay aloha ihany ary roa taona sy ray volana tany Vatomandry eo lazaina zao efa 8 taona mahevy nahita nampahitan'i Jesosy zao ny lalana fa ao anatin'izany ny olona tsy mandeha manao asan'Andriamanitra mahita antsika iraina foana dia za mihitsy ny mandrisika ny sampana sy mipino tsy maintsy mandeha sorti tsy maintsy manao tafika masina mahazo atao fa rehefa mandeha any izy mitondra lesona ny manao fitovinany ivelany eny sady maka mandray manomenao dia anao koa maka zay zavatra hoe zao kay ny zavatra misy ety
misy fotoana mitameny lava be fotoanao bengonana mety samy sivy mbaika ambe folo sasany ela be fa rehefa mandeha any paster milamina be indrainy itsika tsy ela be tsy menimenina tsony zika zao ato mahita voady adingay tena ndray voady ela be misy tsisy ambosy izy io ndraindray fa tady avatra misy tsilo fa rehefa mandeha any ianao mahita ny fiangonana any de mahita ny ainan'ny olona any ianao de izy ianao hoe tena sampatra zay fa mahazo valim-bavaka ny fiangonana na rondrato aza mivoady sy manina aloha vakina foana fa tsy fantatrao manko ny fahoviny le pastor fiangonana any ambanivohitra any fa rehefa hitanao ny fahoviny mahavatra ianao andeha hitsidika any ambanivohitra hitsidika ny fiangonana andehanao asa miavaka amin'ny promotion son sampana fa mbo mandehana ave tokony filazany samy raha tena tsy afaka ianao toany zay mandeha fa misy sany tsy mandeha ny tsy manoana fa toany ny asan'Andriamanitra toanyko pasteur misy pasteur manao dede zao ambony ao misy avy any ambanivohitra lavitra masafotra andao ny ankonana andao ny fiangonana mbola mianto tena nanay ohatra ny saivakivana vo ahoana zao na ny anay tanàna ahoana toano ny sampana manao vokatra zay anao asa fito iny toano zay azony tananao ataovy fa mbola mavy ny asa miandry itsika mbola be dehibe ny fiangonana mila fampahevezana ny tendreny le vita ny mpisovina jesosy nandroany enendrenao iantso anao hitra ny antiny sampana hitra ny antiny vondrona zay tokony hanomponao an'Andriamanitra miantso anao anaovanao dikana amalinao ny antsony Jesosy fa mbola mavo ny asa miandry itsika fiangonanao miandry anao Jesosy iasafa de nitovy iasafa de nanao salamo ny devan'Andriamanitra nandray ny andraikiny avy anisany nanovatra salamo be dehibe nanao ny asa zay nanendre anazy ny asa napetraka taminao vitanao ve nataonao ve ny asa napetraka Jesosy taminao tena nataonao vokatra ny fo ve miavany miantso anao Jesosy Davida de nanao salamo rehefa tafapetraka lamina ny teman'Andriamanitra amizay izy nanao salamo be dehibe izy midera am Jehova mentsony anavany ampafatary ny firenena ny asany fa tongeto tsika sainosainy ny fahagagana nataon'i Jesosy anao fa fahagagana mavo nefa nasiahon Jesosy ianao de mba valiny antsony zay ny afahantsika milaza amizay hoe ataovy reharehanareo ny anarany masina va rehareha isika Jehova ny reharehantsika tsy ny fanananao zavatra hitany maso ilainy veny ilaina ny volo ilaina ny fiara fa tena ny reharehantsika de Andriamanitra ny rehare fa mifahasoavan'Andriamanitra ny natozao zay ny ambava amin'ny Paoly avenao mba ahoana afaka irehareha venao fa manana an Jesosy afaka mirehareha venao fa tsy ny fahaizana na fahalalanao no matozao anao ilainy veny fa Jesosy manampy anao ka ndeha hidevan'ny tompo sika afa tongeto sika androany nyvoalaza ao amin'ny tapany faharoa amin'ny andinin'ny fahafolo de ny hoe aoka hifaly ny fony zay mitady an'i Jehova tongeto ianao androany aninitsika hivavaka hitady an'Andriamanitra manahoana ny toe-ponao hitady an'i Jesosy tsy iangontsika tsy hivorovovontsika fa ndeha hivavaka anao fanateram-bokatry hiavaka hitady an'Andriamanitra ka manahoana ny fonao hitady an'i Jesosy ny fonao ny tia ny toevana ka ny fonao mila faly zay madio am-pony mahita an'Andriamanitra foravoravo ny anantonan'i Jesosy ka raha tonga etinao no fonao amboavy mba hitoevan'Andriamanitra fa mbola hitany eny tompo hoe mitedavany Jehova sy ny heviny ka tsy ho mandrakarivany evy ka raha tonga teto sika androany le zao ny hoe miantso anao Jesosy anao ny asany valia hoe ny antsony fa nitendreny zasy ianao samy nanana ny nanendrena atsika isika fa misy ny asa iombonany fitovinan'ny filazantsara miombono anatin'ny sahany FPVM miombono anatin'ny fifohazam-panahy fa misy nanendrena ny tsirairay-aby manokana ka tanterao ny fanomponao de tady hoe tsy arovy any an-dalana eny fa nitantana anao Jesosy nivimbina anao Jesosy miaraka aminao tsy afona andao anao izy fa nitakiny aminao hoe ekeo mifangatahana valiny hoe ny antsony de manao vavavaka fibebahana de tadavy mandrakariva
afaka ny toizany eo amin'ny salamo dia toiziny salamo any an-trano fa misy fampahivezana fampianavana ianareo taranaka Israely mpanompony ianareo olom-bofidiny Jehova izy n'Andriamantsika manevana ny tany rehetra ny fitsarana isika taranaka zanak'Andriamanitra tsarovy ny asa magaga nataony dedirao Jesosy anio raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra raha anio mamaly ny aosiny ianao dia mamaly ianao izy ka ndana ataovy ny asan'Andriamanitra voninahitra ho an'i Jesosy veviany amen. Isaorana be dehibe ny ray aman-dreny ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fa mafy fotoam-bokatra ny sampana tahaka izao dia mba manao tatitra aminareo izahay hoe nataona inona tokoa moa izany vola azo tamin'ny vokatra izany sao dia nitsangatsanganana fotsiny fa GAETAM 20 taona ny teny faneva tantara voalohany toko 120 andiny 10 ny tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ataovy reharehanareo ny anarany masina matotonga amin'izao 20 taona zao ny sampana GAETAM izy andreharehantsika Jesosy dia ataonay rehare mihitsy ny anaran'i Jesosy manomboka izao ka ho amin'ny 20 taona manaraka indray ary tao anatin'izay 20 taona izay ny sampana GAETAM mariavako dia izao niteraka zanaka 70 mahery manerana amin'ny Madagasikara zany hoe voninahitra ho an'i Jesosy tehaka ho an'i Jesosy isak'izay mandeha manao sorti zany ny sampana dia teraka ao le sampana GAE 70 mahery voninahitra Jesosy zany ary voatsy ela tamin'ny herintaona tafika masina anay nandeha tany Adego dia manomboka teo Ambanja dia efa nijanona fa eno tsara fa vao nanao reconnaissance fotsiny ireo GAETAM vitsivitsy hijery ny lalana sy ny toerana anaovana izany tafika masina izany vita soamantsara ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa miverina efa akaikina Taninanandrano dia naninona tratra ny accident mbola tsy nanao ohatr'izay ny sampana hatramin'izay 20 taona izay fa tamin'ny herintaona tratra an'izay ary tena nisy vaky loha ary nisy anankiray tena hoe tsy namana fa isaorana be dehibe Andriamanitra lay ataonay ho rehare manomboka izao fa verina trapamonjena ny namanay ary izahay taty vao nahita an'izany teny amin'ny AGR vao maraimbe niazakazaka accidenté tonga teny za manokana tena hifonako amin'ny tompo tonga dia non tsy mandeha manao tafika masina any Adego ny GAETAM fa jere izao manjo iza mifaly amin'izany dia volo mibitabitaka io le ty fa le pastera mihitsy ny tena tsy andeha fa nahavariana rehefa tonga tokoa ka andeha izay dia le namana izay tratry ny accident fa efa salama zay koa izy mbola andeha voninahitra ho an'i Jesosy zany izy efa naratra teo izy efa narary teo zay ozy izy mbola andeha teo amin'izay vao hoe Jesosy amifona mifona ary rehefa nandeha indray jerevo tsara mitafika ataony devoly rehefa andeha ny sampana hitory ny asan'Andriamanitra miainga vao maraina be izay tamin'ny 5 maraina sa tamin'ny 4 maraina fa tonga teo amin'inona moa dia simba ny tomobile ray dia simba foana farany amin'ny 12 atoandro ray eo amanerinerina simba tanteraka ny tomobile ray natsona ny tompony hoe alaivo eto amanerinerina ny tomobile fa simba
dia mitadiava indray tomobila ray ho solony simba amin'ny 12 zay eo manerinirina amin'ny 7 alina zay vao tafaly eo eritrereto amin'izany le blocage be dia be rehefa nandeha dia afaka manerinerina misy any fidinana iny efa amin'ny 10 alina amin'ny 12 alina any zay midina amin'iny ny ankizy efa matory ozy amin'izay le président chauffeur ohatrany tsy mihinana zany frein zany président izy ro la président manko ny eo ohatrany tsy mihinana zany dia mody atao moramora hoe sao dia manaitra ny ankizy hoe maninona fa ny ankizy tsisy taitra dia teo zay na iainy loha tonga dia mivavaka mandraoka dia voly any am-po any dia mijanona aloha mijanona aloha rehefa afaka mijanona mijanona aloha dia avy eo indray ahoana afaka mandeha indray tena hoe manisa vitsika dia rehefa nisy fotoana afaka nijanona dia ny fampiandro teo amin'izay amin'ny 12 alina zay mitsangatsangana satria namboarina ny tomobila tena hoe mitsangatsangana mbola tsy fahitsy zany e raha ianao ve aty Antananarivo nitsangatsangana 12 alina tsy ataon'ila hoe ahoany ny pasteranareo iny fa tena naninona moa zany tena nianoka tao anatin'ny fandaminan'ny tompo izahay tao anatin'izany rehetrarehetra zany ary isaorana an'Andriamanitra fa no ny tonga teo ambondry ny fe dia haitsika tsara fa samy efa reradreraka samy efa ohatr'izay daholy ary nisy anankiray mihitsy ara ozy izy za rehefa tonga ny Taninanarivo hiala GAETAM sady mitomany izy ao anatin'izany fa ahoana hony io hiala hony izy ampaherezako atsika zay vao andeha tafika masina zany zay vaovao eo hiala GAETAM rehefa tonga any io zany ianao Jesosy zay moa afaka anao inona rehefa zay nefa ianao mbola vao anteny degoa dia hiverina dia ahoana tokoa moa izy tsy hiala GAETAM rehefa miverina izay matory any amin'ny restaurant chinois zay matory ahoana koa zany restaurant anareo zany GAETAM amin'ny 12 alina zay tonga eo amin'ilay toerana fisakafoanana dia midodonina le olona satria efa nanao komandy dia taitra dia avy ny sakafo zay dia samy zany mamelabelatra eny tsisy fatoriana ary rehefa natory ao ambany latabatra rehefa misakafo tsika eo ambony latabatra rehefa ny amin'ireny andreny fa zay tao ambany latabatra ny natory ary rehefa matory amin'izay mialany toto be da be mialany koa izy mbo mite hisisitsisika tory eo eny akaikinao tsy haiko te haka fanana sa te haka inona aiza moa le ankizy tsy anao hoe tena hiala GAETAM mihitsy aranga rehefa saovy fiainanay aty alina voalohany zay ny alina faharoa indray dia taiza tany amin'ny hôtel 1000 étoiles aiza ary zany eo eny amin'ny lalan'ny Mahajanga misy an'izany rehefa tonga teo izay dia mivelarina ny goailaka ny sasany nahandro vary ny sasany zay aloha tonga dia nitsotra natory so ihany fa tsy groupinay nahandro sakafo tamin'iny dia rehefa masaka vary eo zay vao fo jerena amin'izay trondro maina rony loaka matsiro zany ary ny lanitra no tafy tamin'izany ny kintana marobe no nitsinjo anay zay le restaurant 1000 étoiles voninahitra ho an'i Jesosy zany mahita ny tsy fahita miaraka amin'i Jesosy ary tena manohana ny tenina mpanompon'Andriamanitra teo andao raha hiditra GAETAM daholo ary tsika andao mbola zaka ny GAETAM daholo nareo fa izany ny fiafiana aloha tonga dia arangarangana ety ny fiafiana sao dia hoe manao akanjo fotsy tsara tarehy zay miakanjo ohatr'izao ka ny sampana tsara tarehy dia zany rehetrarehetra zany fa isaorana ny tompo voninahitra ao an'Andriamanitra ary
taona io rehareny anaran'i Jesosy a fa vita somantsara ny tafika masina tany Adego ary efa andeha indray zao zay a amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 ondray zao zay dia efa andeha indray tsy mety fay iza ny fay tsisy fay ry fiangonana malala an' Jesosy sao dia adiniko fa tsy niala GAETAM le olona voninahitra tsy niala izy misy fotoana kongamba amin'ny fiainantsika rehetra mandalo zavatra ohatr' izany miaraka amin'i Jesosy mba hitan'i Jesosy ve zao fahoriako zao hoe tena mba hiala rangaha ohatrany tsy mamaly vavaka Jesosy fa ndratsy fanahy foana ny ohatrany miambinina zay eto miazakazaka amin'ny asan'Andriamanitra mandeha mba ny vola mandeha mba ny fotoana mandeha mba ny fitaovana rehetrarehetra ohatrany tsy mahazo valim-bavaka ihany misy fotoana ve ny fiainantsika mandalo izany fa androany zao sy ianao sahi manao tsia sahi manao inona ataovy mafimafy inona zao reny ampanovana tsia anareo eo dia ny teny mafy ere tsia tamin'izay rehetrarehetra efa nilalovantsika izay nandritra izay 20 taona ihany tokoa zao fiangonana FPVM zao nandritra izay 20 taona no lalovan'ny sampana GAETAM izay ny famahofao teny ny fiainantsika ny vadibadika teny ny fiainantsika fa move efa nandao antsika Jesosy ataovy mafy saotra tompoko tamin'izay zavatra ny lalovantsika pena mety misy aretina any zao misy olo zay mikikika fa maninona hoan'ny devoly tompoko ary tsy mety lany andro amanalina mikikika kakeriny devoly apastera andro alina mety misy koa tena tsy manan-kohanina mihitsy fa move nanadino anao ny tompo saotra tompoko fa izao sy anao no mivadibadika androany eny vetivety io baibay ianao Jesosy ka andesika ifona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny hira 9:7 andiny voalohany ihany ry sakaizany mpanota fantatrao any zanakao fa malemy anezay mora lavo anezay Jesosy ka mangataka aminao androany mba todio izahay mangata-pamelana aminao ka enoy vavakay Peace.
samy mitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa miovaova foana tsika fa Jesosy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Jehova, efa nandinika anay ianao ka mahalala anay. Ianao no mahalala ny fipetraka tsirairay avy sy ny fitsanganay Ianao mahafantatra na dia ny eritreritra azy ny lavitra eny fa ratsy anay zany maloto anay zany. Voadinika ao ny toetra rehetra fa izay reto ilay mpanota ary ilay mpanota professionnel ondray aman-drenay. Na mandeha izay namandry dia hitanao avokoa ny ataonay rehetra ao amin'ny afina sy manginginao ary fantatrao tsara ny alehanay tsirairay avy. Indro Jesosy tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny vavanay. Mianjanja eo anatrehanao avokoa ny teny aloky ny vavanay. Nandritra izay 20 taona izay Jesosy ampahafiry ny tenina aloky ny vavanay tokoa no teny fitaomana fanahin'olona eo anatrehanao. Ampahafiry ny fitenenana nataonay Jesosy no teny manatanteraka ny sitraponao sy manao izay mahafaly anao fa fitaka ny aloky ny vavanay Jesosy. Ary matetika dia miteniteny foana izahay. Koa indreto izahay Jesosy dinio ary fantaro ny fonay lay fo ratsinay mihitsy feno fahalotony feno fijangajangany fangalara-badin'olona fitiavam-bola diso tafahoatra sy ny maro hafa rehetrarehetra Jesosy. Dinio zany fonay zany izao toetra izay ary fantaro ny eritreritray. Ary androany Jesosy izaho na misy lalana mampahory anay aty anatinay dia tario amin'ny lalana mandrakizay ilay lalana tonga eo anatrehanao izahay. Dia misaotra betsaka raha mbola nomenao fotoana na hahafahanay bebaka teto anatrehanao ka ahazonay ny teninao hoe indro tonga fiadanana ilay fahoriana mangidy dia mangidy nanjoa ary ny fitiavanao Andriamanitra namonjenao ny fanahiko tsy hankany amin'ny lavaka fahalevonana fanarianao teo vonao Jehova ny fahotanay rehetrarehetra ka dia misaotra anao izahay ny amin'izany famelan-keloka ho anay tsirairay avy izany. Ka indreto izahay faly ravo mibitabitaka tokoa mihira ny hirany Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly ranapaka Pôntio Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any ny ny fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo izao fiangonana olona masina famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny famondram-po lehibe dia lehibe ko andeha hiaraka hira
miaraka amireto sampana GAETAM reto hoe tsisy asolona ianao tsony Jesosy manompoka androany a na inona ao amin'ny boky kira fideranantsika izany a 9:70 tsy misy asoloko anao. Na dia hitambazana aza tsy misy asoloko anao Jesosy tanako an-trano na dia hitambazana aza tsy misy asoloko anao tanako an-trano anao Jesosy tanako an-trano anao Naiza satria anao mahita sirita na dia hitambazana zao tsisy asoloko anao a Jesosy tanako an-trano anao manomboka izao naiza misy satria anao mahita sirita tsisy ampivahany amin'izany Jesosy tsisy ampihemotra tsisy ampisaraka nandrendrarendrany enina dia arembe tsisy na ny fankatoavany ireo samby lehibe dia tsisy asoloko anao a Jesosy tsy hiala aminao anao a Jesosy nazovy soloky ianao Jesosy no efa toky ampijoro aho ka tsy angaya mba tsy hovery tsy ko ianao Jesosy ilay tsy foko nazovy soloky ianao ry Jesosy no efa toky iaro aho tsy ho voarebireby mba tsy hovery tsy koa ianao Jesosy no efa iaro aho ianao tsy voarebireby iaro tsy voarebireby mba tsy hovery tsy ko ilay voady ataoko aminao Jesosy fa tsisy ampiovahany intsony amin'izany Jesosy tsisy ampihemotra tsisy ampisaraka nandrendraretre enina dia arembe tsisy asoloko anao tsony zany Jesosy na ny fankatoavandreo samy lehibe
zay Jesosy ary mandrakizay tory dia ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Faly miaraba ny sanantsika ao amin'ny GAETAM ao anatin'izao 20 taona izao ary indrindra ao anatin'ny ivony ny fankalazana an'izany 20 taona izany. Dia ho reharehan'Andriamanitra tokoa ny ianareo reharehan'i Jesosy eo amin'ny asan'Andriamanitra rehetra izay ho ataonareo ary naizanaiza le anareo. Dia ho reharehan'ny fitandremana Taninanandrano ny asa tsara rehetra ho tanterahanareo. Eo amin'ny anniversaire-tsika dia misy an'ireto ray aman-dreny zanaka ray tapoa 20 mianaka reto no nahatratra ny tsingeritaonany androany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rajona Arvelo Entso Nirlanto Saïda Fisora Fitiavana Randria Malala Célestin Randria Natoandro Vonsoa Mahalina Andriany Aina José Olivier Sirasoa Natoandro Maria Arso anniversaire mariage Rakotonoely Sara Rasendra Malala Jacqueline Razay Arso Noeline Razafindranosy Estera Razanadra Manana Eliza Rafanomezatso Raitra Arvelo Ramaroson Arvola Rakotondrazaka Steve Andria Miaja Ambintso Fi Sombini Aiko Rajonson Miary Rakotinirina Veroanitra Ralisetra Zo Mialtia Andria Malala Soloniaina Deux voisins Sam Mame Casti Ravelo Manatso Niasina ary Ralay Mianta Raymond. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny tsingeritaona rehetra ary nanisy kontsy nahasoratra dia Jesosy no hanome cadeau tsara indrindra ho anareo androany dia araka izay hita ao amin'ny bokyny Ezekela. Ezekela toko fa 7:30. Ezekela toko fa 7:30 dia ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tsy ho babony jentilisa na ho rembony bibidia intsony izy fa handro fa izay ary tsisy anaitaitra azy ary ampaniry ny volo ho laza ho azy aho ka tsy ho ritry ny mosary amin'ny tany intsony izy na hitondra ny lantsa ny jentilisa intsony ka dia ho fantany fa izao Jehovah Andriamanina ny momba azy ary izy ny taranaka Israely no oloko hoy Jehovah Tompo ary ny aminareo ondro fiandroko olona ianareo ary izao no Andriamanitrareo hoy Jehovah Tompo. Izany no cadeau tsara hoentondray terizo amakivakinao ny taona manaraka amin'ny heritaona toy izao dia misy indray ny hafa fa tazomy io teny io ary raiketo fa Andriamanitra tsy miova ary mahatateraka ny teniny. Ndaontsika fiangonana hitsangana hivavaka ho andreo mpanompon'Andriamanitra nahatratra ny tsingeritaonany rehetra na ny nanoratra na ny tsy nanoratra. Midera sy mankalaza mame voninahitra anao izay Jesosy ny amin'ny andro androany. Andro lehibe tokoa tsingeritaona ny GAETAM nahatratra ny 20 taona. Tsingeritaona andreo mpanomponao rehetra no tononona teo ny anarany ary tsingeritaona na dia tsy ny voatonona ara fa tsy nahasoratra noho ny antony maro samihafa. Hitanao tsirairay avy izy ireny. Fantatrao ny aminy misy amin'izy ireo tena mbola kely, misy efa mahatratra 20 taona nefa dia miazakazaka eto an-tranonao manatitra fanatim-pisaonana manolotra ny zany ho anao. Misaotra Jesosy reo ary amin'ny mpanomponao reo ny sampana anao daholo reo Jesosy. Tsy miova amin'ny fitiavanao ondrinao reo mangataka aminao izay ianao ny hijery an'izy ireo na ny madinika indrindra terizo mandrakariva eo aminao mba handeha amin'ny lalana tokony ho alehany ka na dia ao anatin'ny fahatandranana mandra-pantitra tsy ala eo aminao
ny tanora Jesosy tehirizo arovy amin'ny fakapanahy amrehaka maro amin'izao fiainana izao ameo azy zay rehetra mba irin'ny fony na inona zany satria fantatrao ny mahasoany tsirairay avy ka mba ianao no anatanteraka izany. Rehefa ao anatin'ny fanterana kosa misy nefa menao andro mihoatra tombon'andro mihoatra noho ny eritreretina amin'ny maha olombelona sy araka ny teninao fa ny fantatra i Jesosy izy rehetra ireo tehirizy eo aminao ka rehefa tonga ny fotoana elany ety fa mandalony ety mielona ihany ary ny elany ety tsy voafetra tsy ho fantatra dia mba samy hody any aminao ahazo ny satro-boninahitra any aminao rehefa ratra izay ka miala aty. Andro ny androany feno fifaliana ary atao fitsapa amin'ny mandraikariva fa eo anilany ianao tsy afoy na asaraka azy ary tsy andao azy mandraka izay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany fa ny voninahitra kosa dia ho anao rery ihany. Amen. Miara-mipetraka ny fiangonana. Mamerina ny fiarabana amin'ny anaran'ny fitandremana zay tarihan'ny dada Randrianatoandro ary amin'ny anaran'ny dada manokana ho an'ny sampana GAETAM amin'izao ivony 20 taona ny sampana izao. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy maefa be mandraikariva amin'ny asan'ny tompo fa tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina amin'izany fiazakazahana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izany. Reto zanakitsika ao amin'ny sampana GAETAM reto nisy fotoana efa nampahafantarina antsika dia manao ezaka fananganana fiangonana lehibe any 10 pointy any. Rehefa tonga any zany tsika zao dia rehefa mandeha tsika amin'iny lalana iny vao hiditra amin'ny 10 pointy ao amin'ny ilany avy ao somary miala kely ao avy aty Taninanandrano andeha amin'ny 10 pointy dia hitatsika mijoala ao ny Fiangonana FPVM efa vita ny tilikambo ao ankehitriny. Volana Oktobra 2022 no nanatanterahana ny ady fototra tany ary raha sitrapon'Andriamanitra efa nisy any moa ny daty ny ohatran'ny efa nitenen'ny data fa amin'ity taona ity dia otokanana izany fiangonana izany. Mbola betsaka ny ezaka izay no angatahana antsika atao anatin'ny fitandremana amin'izao ivo ny 20 taona zao fa io ny jobily ny 20 taona ny sampana GAETAM andao hotoana antsika izy. Hotoanana ambavaka ary andaoko hotoanana satria eo amin'ny arabola mbola andeha anatanteraka an'izany finition an'izany trano fiangonana izany izy ireo. Mbola betsaka ny vola ilaina ao anatin'izany satria io fiangonana io vita ho azy ny tilikambo dia anomboka finition nefa any no tena ilaina an'izany fanohanantsika rehetrarehetra izany. Raha ohatra ianao ka tsy nieritreritra tsara an'izay androany fa dinidino hoe manao fiangonana ny zanatsika dia ireo zanakitsika ireo vonina foana amin'ny fandraisana an'izay rehetra fotsika anatanterahana ny famitana an'izany trano fiangonana izany. Ankoatran'izay nrakitra faharoa rehetra androany dia atolotrotsika manontolo ho an'ny zanatsika ao amin'ny GAETAM. Ny rariva izy ireo dia anao fiderana lehibe ao ambony ao ny tarika Josebendy. Anasanatsika rehetrarehetra zany tadidio tsara fa reny tarika reny misy fotoana tsy hoe misy izy mandeha amin'izao fotsiny tonga ao dia hoe mba asa fitoriana fa misy koa nefa mba tsy maintsy amen'ny sampana fandraisana anjara ny atongavany eo dia any tanana atsika mihitsy amezantsika izay mba falipotsika fa zay rehetra azo amin'izany dia hoentina amin'ny tanany fiangonana any 10 pointy io. Ry zareo koa nefa ao anatin'izany araka ny voalazan'ny pasteur teo dia mbola andeha anatanteraka ny tafika masina ary ny tafika masina ao ataony dia any amin'ny faritra avaratra Atsinanana ihany izy no andeha ho any Feno Rivest izy dia ho any Nivorano dia ho any 10 pointy Tamatavy izany rehetrarehetra izany no angatahana
mivavaka ho andresanantsika ireo a sy ny fanohanana zay ho ataontsika aminazy. Ankoatran'izay a ao anatiny atao anatin'ny fitandremana dia misy anyreto mpitandrina 10 menadamahery efa nanomboka teo amin'ny tapabolana teo mianatra manao ny D2 na dingana faharoa zay andreketany eo amin'ny ekôly biblika ny fampifanana anazy a ary tsika atao anatin'ny fitandremana dia misy mihitsy matory ato ireo pasteur reo misy lehilahy misy vehivavy a dia mampafantatra atsika zany fa mandritry ny 3 volana eo a dia isy an'izay fampifanana D2 a ato anatin'ny fitandremana misy a eto Taninanandrano zay a iarahany ekôly biblika sy ny foibe a ary ny eo anivony ny braon'ny fiangonana ny mijery ny amin'ny fandaminana fa ny fampianarana kosa dia ny ekôly biblika ka raha misy koa ny azontsika mba hifanampiana hanohanana an'izany pasteur zany satria araka ny tenenina teo dia avany mba mivoatra lavitra any izy ireo tonga eto a dia mba mijery anazy a izitsika makasitraka atsika rehetra anatanteraka ny fanatitra tsika zay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra. Jesosio yanoni antsua usakaizana kanarora uvi nonani kekuizai dimyadi fonya nawe fasani chinana kianu chinanda Fangalape ritoni onisi yanoche sasatra manjumikaruka nitunatunana niancuancue faizaisisaye Fam
Isisik aminao ituluna tuku zanaki minciao ratsiani yanawe javelako yanawe miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mbola miaraba sampana GAETAM koa natratran'izao faharoapolo taonan'izao tany mafy izay nananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo tonga amin'ny filazana andraram-piangonana indray isika fampajevana antsika mpiara-mivavaka fa ny alahady 30 jolay 2024 dia ny salamo 7:30 no vakitsika fiantsona fivoriana antsona isika birao ny fiangonana reniny eto amin'ny fitandrimana Taninanandrano tonga ivory miaraka amin'ny birao maharitra ny asabotsy 5 jolay 2024 amin'ny 8 ora maraina ao amin'ny efitrano 5:100 zava-dehibe nodiniana koa dia manantena ny fahatongavanareo tony ny fiangonana reniny Taninanandrano Kotonabenja Vonitsoa Fara Taninanandrano 30 jolay 2024 ilazana isika voakan'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka fa isy vavaka fifadikanina lehibe izay tanterahina eto amin'ny fitandrimana Taninanandrano ny talata 15 aogositra 2024 ho avy izao ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina koa dia manantena ny fahatongavanao miandry anao Jesosy
filazana ho ampitomboranareo ny fitiavan'andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ampahafantarina isika fa araky ny tapaka tamin'ny mpihevitra rany fa 7 Mey 2024 izay natrihan'ny pastera président dady Randrinataony Jean Joseph sy ny solotenan'ny birao foibe ary ny birao mpihevitra rany fiangonana reny Taninanandrano mba ho fitandrovana ny filaminana sy ny famasinan'ny fiangonana dia mikatona ny efitrany rehetra izay tsy ampiasaina atao amin'ny fitandremana Taninanandrano ary eo amin'ny riana fahatelo dia ny sampana ny tompona andraikitra amin'izany voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany koa efa vita moa ny fanatra tompoko atsona andiko nampiahany brosy ny komitiny ary mikamina FPVM rehetra tonga tsy akana rehetra ho tonga hanatrika ny assemblée générale izay tanterahana ny asabotsy 5 Aogositra 2024 ao amin'ny efitrano fa 7 ny lahadinika amin'izany dia nijery todika ny hanim-bolana voalohany sy ny fijerena izay hanatsarana ny hanim-bolana manaraka mba hampandrosoana kokoa ny asan'Andriamanitra koa dia manantena ny fahatongavanao miandry anao Jesosy. Filazana GAETAM vokatry ny GAETAM anio alahady 3 Jolay 2024 fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora amin'ny 2 ora ny hariva amin'ny 5 ora dia hisy any sampana mpiderana miavaka iarana amin'ny Jones Band ranoray koa manasa antsika mpiara-mivavaka sy ny fiangonana rehetra. Filazana déjeuner concert fefy ho amintsika mandrakareva ny fahasoavan'ny tompo ho fanatanterahana ny tafika masiny fefy 2024 any Toliary dia manasanao izahay andray anjara amin'ny déjeuner concert fefy ny asabotsy 5 Aogositra 2024 izao amin'ny 4e étage be 40 000 ariary misy ihany koa ny plakety mety azona grolo moto telefona redmi bisikleta sy fanomezana marobe plakety iray 5,000 ariary maka kosa dia 3 ariary afaka mividiny plakety any amin'ny mpikamana fefy na amin'ny espace fefy ianao na tsy manatrika ny déjeuner aza misaotra nanoana dia makasitrika sahady amin'ny fiara-miasa voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany koa efa vita mifanatitra dia atolotra satria moa fotoam-bokatra ny sampana androany dia ataontsika ny hira tiako loatra ananoratsika izao afanatitra izao tsy averina isaky ny andininy fa avy dia hatramin'ny farany hitsangana isika rehetra anatanteraka an'izany hira zany tiako loatra ny fitiavanao ry Jesosy mamy loatra ny eo anilanao. Tuku ni fasuara tena sotsara loatra ny fitantananao tena sotsara loatra fitantanana ny fiainanay matomy voty utaia lansedra mamay anisedra mamay nenjei lazika tsy lafa mijoro yandalundiandwa ka mbola toky aminao ulatudiaka ifititambi tsy misy mahavita anay simisi mahavitanay afatsianao Jesu velorano zay natao eliranisa atanayamina chivadika minazana andrakizadu voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Masina Jehova tokony maro endrika ny voninahitra ny tany rehetra. Amen.
mipetraka izy. toizana ny filazanandraraha fidirana tao am-pianarana manaraka telo sy roa arivo sy efatra sy roa arivo ny alahady folo septambra telo sy roa arivo avy izao ny sekoly alahady fifadikanina ao aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo toy ny indray ty mivavaka fifadikanina lehibe izay karakarain'ny FPVM mivavaka manjaka ray izay atao isaky ny 10 andro ka ny atalata voalohan'ny volana aogositra izao indray no fampiretana ny jiro fanazavana ny fanahy izay nasanantsika rehetra tsy akanavaka fidirana amin'ny sivora maraina ka hatramin'ny 4 ariva fampianarana sy délivrance lehibe loha hevitra ho banjina amin'io dia andriamanitra manome fiarovana mafy ny mpanompony fiadananao dia manantena ny fahatongavantsika maro mba hifanotrona amin'izany ereto kosa ny zanaky ny fiangonana irosa amin'ny fanorenana tokantranomasina andriamatora bearinoro mamsoa elia sy ramatora vony arsata ny rosoa antry ny aina andaniny ramatora jaonarvelo felici ramatora solonjatovo bodo andriamatora jaonarvelo risara ny rinina ramatora solonjatovo tantely antra rivony ankilany dia faly mampandrehanareo ny fanamasinam-panamadiny zafy ny zanany rabearinoro sambatra fanorenany soa manda ny aina sy raha jaonarvelo dia monja nokolona izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny alakamisy 3 aogositra 2024 amin'ny sivora maraina andriamatora kotovao panuel ny rina mivady andaniny andriamatora beaja paul mivady andriamatora ladson samueline faly mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasin'ny fanamadininy zafiny zanany raha kotovao panuel obo mampianina sy lanson benjany aina elodi izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny zoma 4 aogositra 2024 amin'ny folora maraina andriamatora zafy mahefa ezenina ramatora tiarson finonana mercia andaniny andriamatora kotarmanana victoro ramatora harmanana lalaina ankilany dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana fanamadininy zanany raha zafy mahefa tsirony aina fanomezana sy raha kotarmanana amboara kanto ny riantsoa izay toy eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny asabotsy 5 aogositra 2024 amin'ny folora maraina ramatora zanadraibe zanety andriamatora kotarmanga filipo mivady andaniny ramatora zahermanana andriamatora benasolo josefa mivady ankilany dia faly manasa sanareo anatrika ny fanamasinana fanamadininy zanany raha kotarmanga tody soa fandrina sy raha hary malala rojo hertina eliza izay atao eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny alakamisy 10 aogositra 2024 amin'ny folora maraina andriamandroso dode heriny aina rasolonjanahary volon'ny rinina masy arinoro andaniny rahandrianaso pierre josefa raha lalao aso miriam ernestine ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinany fanamadininy zanany mahery andriamandroso sy miriam randrianarsoa izay to eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny 12 aogositra 2024 amin'ny folora maraina raha kotarmanina mivady raha soamanalina raha kotarmalala edmond mivady andaniny ranoro voangy randrianarvelo mahefa manina mivady ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana fanamadininy zaviny zanany teo njaka soa randrianotahihana sy ony fanatenana maniela raha mahefa malala izay to eto amin'ny FPVM Taninanandrano Ampandrana ny sabotsy 12 aogositra 2024 amin'ny folora sy sasany maraina raha misy mahitany tsy mamety ny fanamasinany sasany amin'ireo fanamadina ireo dia aoka amplaza ndray mandreny tandrina filazana manjoa amin'ny finoana sy fanatenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malala anay randriana ary malala hiasina dia natsony ray ody any aminy rehefa nivahiny fitambefapolo taona teto tany hoy ny vadiny ny zanany ny reniny ny rafozany ny ray tapo aminy ny ray tapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo ny nofony dia fa voalevina amin'ny finoana sy fanatenan'ny fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malala anay raha volony manana Antoinette Alice mpiandro promotion mpitaridalana dia natsony ray ody any aminy ny alahady 13 jolay 2024 rehefa nivahiny 12 taona 12 taona teto tany hoy ny vadiny raha samy manana Jean Michel ny zanany ny zavikeliny ray tapo aminy ray tapo amin'ny vadiny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina Ravelson Zoé Olivier di Rainjo Piandry dia natsony ray ody any amin'ny alahady 13 jolay 2024 rehefa nivahity 15 taona teto tany hoy ny vadiny raha zafindralambotina Piandry afafiny zanany ny zavikeliny ny ray tapo aminy ny
fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina. Andriamanitra tompo mifampinonany ampionina ire fianakaviana tsamandroa. Ireto kosa ny fararakitra voaray androany. Tompokolay Randriana Malala Iasina nanolotra 2 alina ariary. Tompokolay Randriana Andrasana Martin Daniel nanolotra 2 hetsy ariary. Tompokovavy Ravololomanana Antoinette Alice 2 alina ariary. Fisaorana izay fianakavian'ny Tompokolay Randriana Malala Iasina dia maneho fisaorana nareo izay nidododona ampahery anay noho ny vodimandry ny ava-malalanay. Andriamanitra manakaripasoavana ny amaly fity anareo. Misaotra tompo. Ty kosa voady tamin'ny heriny fa tsy naheno tsara ny tompony dia vakina androany. Misaotra Jesosy noho ny tsingerin-taona naterahana 20 Jolay 2024 mangataka vavaka ho amin'ny fiainana rehetra indrindra ny fiainam-pitiavana manolotra vola 2 alina ariary voninkazo amaingona ny altara masina. Tonga amin'ny famakina ny voady masina kosa itsika izao. Miderahan Jehova ho an'ny sakafo mitandrina dingana faharoa ambony. Ampio Jesosy amin'ny fanimpoko anao. Angataka hira mba tantaninao raiko manolotra vola 304 sy 4 alina ariary. Tsy misy soratra 5 ariary. Tsy misy soratra 3 ariary. Tsara ny tompo Jesosy ariarianay ianao no mitarika anay amin'izay. Bye.
Dia
Siukivya Jesus tajazu Zaitakikwa mina Fayanau Jesus numalala Nizaza uwa Zalayelwa Jesus Fanyanjana Naimaraiba uba riana faefatra sivy fitambarany vaditsika enina am'zato izany midika fa miasa ho atsika ny tompo voninahitra ona rererery any amen. Saotra ny tompontsika ny ao amin'ny riana voalohany vita daholo ny any ambony a mialohan'ny itsanganan'ny vice président ny FPVM amarana ny fotoana eto a dia ny momba ny fikarakarana ny WC a raha sitrapon'ny tompo satria sarotra be mihitsy ny manao an'le étude ny fositsika ato amin'ny ilany ato a dia tena tery be ny lalana miditra ao tery kely tsy afaka nany mitsangana sy nyrehetratra sarotra be a ny toerana tsika zany a teren'ny toerana ny tsy maintsy anaovana ny plan sy ny étude vaovao na ny ato koa ara dia toerana kely no afaka nampiana fa raha sitrapon'ny tompo amin'ny herin'ny androany a dia ho hitantsika ivoaka ny 3D ny hoendriky ny WC a eto amin'ny fitandremana Taninanandrano a dia ho alefantsika amin'ny herin'ny androany. Efa ho avy ny fotoana nomboka ny asytsika raha misy atao anatin'ny fiangonana manana an'le citerne na cuve fanaovana vidange reny a dia mamanantona aty amin'ny birao an'ny fiangonana satria ho tanterahany zany ny fanaovana ny fanadiovana fotsiny ny fositsika izay ato amin'ny sisiny ato a efa misy ingénieur anankiroa samina meny deviany a dia ny farafahakeliny mandritra ny 10 andro ka hatramin'ny 12 andro a no fanadiovana ny fosy a ato amin'ny ilany ato fotsiny zany hoe zao zany tsika dia efa miomakomana fa mandritra ny eo amin'ny 12 andro eo a dia mety ny fosy ray ato a dia tsy asa mihitsy aloha hatrany amin'ny WC iny a miakatra zany hoe rehefa atao io a dia ny WC atao amin'ny première amin'ny sisiny avato ny any amin'ny 4e dia tsisy azontsika ampiasaina mandritra n'izay fotoana izay dia rehefa vita ndray izay a izay tsika vao miditra manao ny ato zany hoe ampifandimbiasina zany a izy io tena sarotra tena miezaka ny eo anivon'ny braomaritra mijery sy ny birao amin'ny fiangonana hoe ahoana ny fomba haingana anazy a io tsy azontsika tao amin'ny etoandro ny zavatra misy ao na ny mitsangana ara tsy afaka hitsanganana fa tsy maintsy miondrika dia mba miezaka anaraka an'izay fandaminan'izay daholontsika dia izay ny atsona raha misy atao anatin'ny fiangonana manana nyreny citerne fanaovana vidange reny a dia mba manantona ny eo anivon'ny birao an'ny fiangonana makasitraka tompoko. mbola ho avitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ary na dia ty amin'ny famaranana ara ny miarahaba ny GAETAM ny amin'ny fahatrarana amin'ny 20 taona izao ary engany ny tompo
ka ampitoby mandrakariva ny fahasoavana sy ny fanomezam-pahasoavana zay efa nomeny anareo mba anitarana ny ambainday ny asa fitoriana ny filazantsara zay anyrany atsika ato amin'ny sahan'ny FPVM sy maneran-tany ihany koa. Fantatsika ry havana amin'ny herin'ny androany dia fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zava-dehibe ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tsy zavatra atao ho fahazarana fotsiny ny fandraisana fanasan'ny tompo, fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay mihinana amin'ity mofo ity ary misotro amin'ity kapoaka ity dia aoka hamantatra ny tenany izy vao mihinana sy misotro. Fa raha tsy mahafantatra ny tenany izy, tsy mandinika ny tenany izy, dia hisotro fanameloana. Ka andeha hanomam-panahy vetivety mangataka amin'n'hitra vitsivitsy mba hanomanatsika ny fomam-panahintsika hiatrika an'izany fanasana masina izany isika rehetra. Hitsangana isika aloha andeha mba hivavaka ho ao amin'izany fanomana panahy izany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo, fa nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazonareo manao zay zavatra tianareo, fa raha tany fanahy ianareo dia tsy mba hambany lalàna amena. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay zay any an-danitra, nofiany zahay olombelona tahaka ny olombelona rehetra, mety diso, mety lavo, mety tsy tanteraka, indrindra raha mijerika mandinika ianao ny amin'ny fiainana tsirairay avy, dia fantatrao zany. Fa hoy ianao hoe tsy miantso olo-marina fa ny mpanota, kanefa hoy ianao hoe ny mpanota zay mibebaka, vonina ibebaka, vonina hiala amin'ny ratsy fanaony, zany no ankasitrahako. Ary dia niantso an'izao vahoaka izao ianao, tsy nataonao intsony efa mpanompo fa sakaiza. Dia ny sakaizany miara-mihinana, ny sakaizany ho asaina mba hiara hifaly amin'ny tompony. Amin'ny heriny anio tahaka izao zay, eto amin'ity toerana ity, eto amin'izao tranonao masina, tempoly, vavadin'ny lanitra, hanomananao an'izany dia samy mitondra ny tenanay tsirairay eo anatrehanao zahay, mba tsy ho sanatria ho fanasana ho fanameloana anay ny fanasana anay, fa ho fanasana andraisana fahasoavana, dia ho tanteraka ny teninao hoe fitahina nampy fitahina, fahasoavana nampy fahasoavana, famindram-po nampy famindram-po, no anaraka an'izay tian'Andriamanitra. Mino zay matoky zay, fa ho raisinao zay rehetra. Ka mandrihitra n'iny herinandro iny, ny fanainao masina tsy hombotanao aminay, hitoetra ao aminay mandrakariva, ka na inona lalovanay na inona lalovanay, fa nahanao hibitsika aminao mandrakariva hoe ity ny lalana dia izy iory handehany dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Misaotra Jesosy satria tsy mba mandao, tsy mba manetsy tadiny, ary tsy mba mandatsy ianao, fa zay rehetra mitady ianao dia hitanao avokoa, satria ho ianao hoe ho tsondrovo masoko izy dia hanasoa azy. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, apetraka aminao ny fiainanay tsirairay avy. Ao ireo zanaky ny fiangonana zay nanao voady tsy fahafolo-karena, ary ireo zay rehetra mahatsiaro ny sosesehena azy taminao, miondrika eo anatrehanao manome voninahitra anao ny tsirairay avy, ary zay rehetra samy miombona amin'izany fifaliany namanay izany, fa zay ataonao amin'ny ray aminay dia tahaka ny ataonao aminay rehetra, satria na maro ary zay dia iray ihany eo anatrehanao. Mivavaka ho azy ireo zahay araka izay efa nangatahany tsirairay teo amin'ny etaeta ny fony,
ao ny andeha ho any ampitan-dranomasina mikarakara taratasy, ao zay anao tafika masina mitady vola, ao zay ampitombo ny asa mandraharahany, ao ireo zay mitady fahasalamana, ao ireo zay mitady fahendrena avy aminao zany. Tsy hain'olombelona atao zany, fa ianao Andriamanitra mahatanteraka zany, satria raha ianao no miasa tsisy mahasakana, ary ianao no efa niteny hoe zanako sy ny asan'ny tanako dia ho adidiko zany. Ka dia adidio ary ireo zanako rehetrarehetra zay nangataka taminao mba hijoroa ny vavolombelona any amin'izay misy azy rehetra any. Fa velona ny Andriamanitra zay ivavahany, ary misy Andriamanitra eto amin'ity toerana ity zay azo ny antsona na andro na alina, ary mijery azy amin'ny fotoana rehetra ka manasoa azy. Misaotra Jesosy, matoky sy mino zahay fa ho amarinonao ny vavaka rehetra zay nataonay sy ny ombonanay teto amin'ity toerana ity, ary ho ankasitranao ny fanatitra rehetra, ny fanatim-panahy rehetra zay nataony tsirairay tamin'ny fony sy ny fanany anomezana voninahitra anao. Jesosy ny ray aman-dreninay any ampitan-dranomasina any, mbola manatanteraka ny asanao. Ianao Andriamanitra tahaka izay fantondranao azy niala teto amin'ity tanorazana ity, no mbola mitantana azy any amin'ny alehany, ka hitondranao azy indray hiverina soamatsara eto anivonay zanany hiaraka amin'ny asa fanompona, dia ho ampitombonao ny hery sy ny tanjaka amin'ny fahasalamana ary ny fanomezam-pahasoavana rehetra zay fanomenao azy, mbola hitombo aminy zany, satria mpanompo malalanao iny sitrakao tsy ho arinao. Misaotra Jesosy. Maro zay tianay ho angatahana, fa any amponin'ny olona rehetra any dia misy etaeta tsy ambarakavana, tsy haitononona na amin'iza na amin'iza, fa aminao le Andriamanitra rery any. Ianao lay mahafantatra eo anatin'ny fosiny voafarany lalina indrindra, ianao lay mamaly ny etaetanay, enina zay tsy hainay ary hotononona akory, dia hainao ny mahatanteraka zany. Koa raha mety ianao Jesosy, dia mba hamarino ampanomponao rehetra lay teninao hoe ho avy aho anome fiadanana, ho avy aho fa nisarotra indrindra aminareo no eto ty amiko, fa ny natongavako aminareo dia ny hahasoa anareo sy hanome anareo fiainana. Dia mihaino ary Jesosy. Zava-dehibe ho anay ny miantoraka amin'Andriamanitray, satria izany Andriamanitra izany lay tsy mba mijery fotsiny fa manatsotra tanana dia manome araka izay rin'ny fonay. Fa ianao no efa niteny hanome izay rin'ny fonao aza matahotra, fa na isy lavo ara manodidina anao tsy hahatratra anao zany. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, zany ny etaetanay ary mino zay fa ho tanterahanao zany, ary zany miombonanay amin'ny finoana ka angatahanay manao hoe Jesosy mihaino ny vavakay. Misaotra Tompo. Rainay eo zay ny an-danitra. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy, ao aorian'ny tsodrano ny hira mba tantaninao raiko zato lalan-janakao. Raisy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary fampiraisana amin'ny fanahy masina. Miambena tsara aza miova, fa fantatrareo fa tsy ho foana ny fikelezanay nataonareo ho an'ny Tompo. Fa izy mahalala ny azy, ary izy efa niteny
fampanompoka efa nifidiko tsoariko ary ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko zany. Misaotra Jesosy, misaotra tompony derany aja ary voninahitra sandratra ho anao hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Nandina voalohany ihany. Samy tain'Andriamanitra isika, voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amin'ny anaran'ny Ray ary ny Fanahy Masina. Amen. Mahireza daholo. Ny larobitsika adiny teo izy ny teopona reakty fifoazana fisotroana ny rano Jesosy amin'ny larobi ariva.
Amen.